Miaraba tompoko miarabantsika rehetra mpanaraka nyty tambazotra ny fitarikandro ambalavao ity tonga soa mantsara sika ao anatin'ny fandarana vaovao be ity zavatra tolotra antsika ity ilay antsoina hoe aradia izay anomezana karazana reportage kely moa no entina antsika rehetra mety ho tanàna izany mety ho olona izany mety ho mpandraharaha izany mety samy handalo atao avokoa na ny andrenivohitra na ny ambanivohitra fa dia anasana antsika ampitiavana anaraka izany rehetra amin'ny farany tonga soa aty Ambohimandroso isika izay anisan'ny tanàna voalohany tato anatin'ny tsy Iarondrano ity moa ny filazany Ambalavao Tsenimparita amin'izany fotoana izany dia hanao fanadihadiana kely ao tanàna Ambohimandroso ao tsika ao ambonimbony ao no misy azy ity no lalana makany dia andao hiaraka aminay ary raha ohatra amin'ny farany. Arak'izany dia hoentina mitsidika ny tanàna Ambohimandroso Ambalavao isika ato anatin'ny fandaharana aradia. Raha iverenantsika kely ny tantara araka ny lovatsofina sy ny tantara nampitain'ny profesera Henri Samuel dia Ambohimandroso no tanàna lehibe faharoa taty Davy Atsimon'i Matsiatra tamin'ny taonjato faha 720. Tanàna izay naorina tamin'ny taona 1380 sy 700 natao hitoeran'ny miaramila avy any Antananarivo izay nalefa Pandritany tao amin'ny faritra Bara. Tamin'ity tanàna ity koa anefa no nanaovana sesitany nanagadrana Andravoninahitry ny Ony, Zoky sy Praiministra taloha Andrain'ilay Arivony. Ny mpanjaka Ranavalona faharoa no nanao sesitany azy noho izy voapanga Fanikomby. Nanorenana fiangonana ihany koa moa teto Ambohimandroso, fiangonana protestanta roa, taty aoriana moa dia naorina ihany koa ny fiangonana katolika ary dia nafindra ny Galeny eny Ambalavao ny renivohitra rehefa nanomboka ny fanjanahantany. Izay fotoana ihany koa nanamboarana ny lalam-pirenena fahafito ary dia lasa komina ambanivohitra Ambohimandroso nanomboka teo. Ny komina ambanivohitra Ambohimandroso dia komina iray ao amin'ny disrikany Ambalavao, faritra Matsaitra Ambony. Manana lavirana 420 km miala ny Fianarantsoa manaraka ny lalam-pirenena fahafito. Tonga ao Ambalavao dia mandray ny lalantany mirefy 10 km mianatsinanana. Ny komina dia manana velarana eo amin'ny 20 km toradroa. Raha mitodika amin'ny Mianatsimo dia misy ny komina ambanivohitra Sendrosoa. Ao avaratra kosa ny komina ambanivohitra Anjoma. Ao andrefana moa no ahitana ny komina ambanivohitra Iaritsena ary ao antsinanana ny komina ambanivohitra Andrainjato. Fokontany Valy no mandrafitra ny ity komina iray ity. Ao anatin'izay no misy any Ambohimandroso, Andrefakidona, Ankaranarivo, Ankasifady, Avaradrano Ambalavao kely, Vohitrarivo Matavy, Tsaramandroso Felima ary Vohitrarivo Vohimarina. Ankehitriny dia mitotaly 720 ny isan'ny mponina amin'ny ankapobeny raha ny ato anatin'ny komina rural ny Ambohimandroso. Ny olona mandrafitra ny fatana iray dia manodidina ny 4 eo. Mitazona ny laharany voalohany amin'ny abetsahany mponina ny Foko Betsileo, ao anatin'izay ihany koa ny Foko Merina ary ahitana ny Tanala. Anisan'ny fotom-pivelomana ireo olona ato anatin'ny tanàna Ambohimandroso ny fambolena, ny fiompiana toy ny fiompiana omby, fiompiana kisoa, fiompiana komamborona, ny varitra ary ny fizahantany. Raha iresaka makasika ny zapy Ambohimandroso kosa intsika dia fantatra fa mitotaly 10 ny EPP ao anatin'ny ity komina ity. Misy CEG miisa 2 ary lycée miisa 3. Ny ray amin'ireo no lycée Mpanjakana. Toy ny komina rehetra moa dia manana ny zavatra manahirana azy ihany koa ny ato amin'ny komina rural ny Ambohimandroso. Anisan'izany zao ity trano lehibe hitantsika eto ity, izay anisan'ny trano ny komina tamin'izany fotoana. Tsy ny ihany fa anisan'ny toerana manana ny mahizy azy ihany koa ity efitrano hitantsika eto ity izay nanaovana fitsaboana. Taorinan'izay dia efa nandalo sy nipetraka teto ihany koa ny gouvernoura ary hitantsika tsy miasa izao noho ny fahaterany ka mila fanarenana tanteraka. Raha fitinina izany dia anisan'ny tanàna manatantara indrindra no sady mety hisintona mpizahatany betsaka indrindra ihany koa ny komina ambanivohitra Ambohimandroso. Izay no antsony nanombokanay ny fandaharana aradia tanatin'ity komina ity. Iezaka ampafantatra komina vaovao indray isika ao anatin'ny fandaharana manaraka. Mankasitraka anao nanaraka ity fandaharana ity hatramin'ny farany.